ny Salamy 7:30 ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Ampiombona amin'ny feontsika ampanao salama isika manao hoe: hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka hidera ny anaranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao, ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahiana aho, ka nisy hery ny fanaiko. Jehovah, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa handreny teny ny vavanao izy. Eny, hihirany amin'ny lalàn'i Jehovah izy, fa lehibe ny voninahitry Jehovah. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay tokoa ianao ry Tompo Andriamanitra io noho ny amin'ity andro anio ity indray omenao anay. Isaoranay ianao Tompo noho ny amin'izay rehetra nomenao anay, satria fantatray fa ny fiainanay rehetra dia ianao no miasa sy mikarakara izany. Misaotra anao izay noho ny amin'izao fotoana izao indray, azonay miaona aminao. Meteza hanatrika anay ianao Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina. Avelao heloka izay amin'irao fo tamin'izay rehetra tanterakay, tsy araka ny sitraponao, na tamin'ny fiteninay izany, na tamin'ny fihetsikay. Eny, fa na dia ny feritreretanay fotsiny aza, nataonay teo anatrehanao mampalahelo anao Andriamanitra. Ifonanay ireny rehetra ireny Tompo, ary dia mahatoky izahay fa ny rany Jesosy Kristy izay efa nalatsany teo ambony hazo fijaliana no hanadiovanao anay ka hanavaozanao anay indray. Fenoy ny fanahinao masina izahay Tompo, azonay mandray ny teninao indray, ary avaozy izahay mba ho tany lonaka niriny ny teninao ny fonay. Meloava lalana ny teninao ianao, ary ianao no hiteny aminay tokoa araka ny fombanao, fa efa vonona iaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay ny vavakay. Amen. Amaky sy hain'ny soratra masina isika araka ny mofinainantsika amin'ity andro anio ity. Jaona 4:20 ny andininy 2:20 hatramin'ny 5:20. Jaona 4:20 ny andininy 2:20 hatramin'ny 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza, fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra nanany ray dia ahy avokoa, koa izany no nilazako, fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Amen. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mitomboina ho anareo hatrany eny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Izao mofinainantsika amin'ity andro anio ity izao, izay vao nandrenesantsika toriteny omaly, kanefa ankehitriny andeha ka antsika afatra ihany. Entintsika mamaky vaky indray izao tontolo andro itsika izao, azontsika mandeha araka ny fahamarinana, araka izay hitarihan'ny fanahy masina antsika. Rehefa miresaka ny filazantsara ny jaona isika, dia ao an-tsaintsika avy hatrany hoe filazantsara ny fitiavana. Izay mahasamihafa ny filazantsara ny jaona amin'ny filazantsara sinoptika, dia ilay maneho ny fitiavan'Andriamanitra tsy andrasana ezaka avy amintsika olombelona, tsy miandry izay fanapahan-kevitsika na izay ezaka ataotsika na izay fahatsarantsika, fa Andriamanitra mihitsy no maneho ny fitiavany sy manolotra izany ho antsika izay tia azy ihany koa ho marika izany. Fa eto amin'ity filazantsara izay zara mofinainantsika ity dia aseho ny fiasan'ny fanahy masina ao anatin'ny apôstôly. Ambarana eo amin'ny aloha eo hoe hiasa amin'izao tontolo izao ny fanahy masina, ampiaika azy ny fahotany, hitaona azy ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fitsarana ihany koa. Fa aolohan'ny hiasan'ny fanahy masina amin'izao tontolo izao dia ny apôstôly aloha no hiasany izany mialoha indrindra,
satria ny apôstôly no fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra hitondra fitahiana sy aneho izany fitiavan'Andriamanitra izany amin'izao tontolo izao. Rehefa jerena izao perikopa izao dia ahitana fizarana roa ihany. Ny 12:10 sy ny 13:10 ary ny 14:10 sy ny 15:10. Ny 12:10 sy ny 13:10 dia ahatarafantsika hoe ny fanahy masina mitarika ao amin'ny fahamarinana dia mameno ny fampianarana efa voarain'ny olona. Mameno ny fampianarana efa voarain'ny olona. Zao no ambaran'ny 12:10 sy ny 13:10 hoe mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Efa nampianatra ny mpianatra Jesosy tamin'ny fotoana nateto amin'izao tontolo izao azy. Efa nolazainy avokoa ny zavatra rehetra. Efa nambarany fa tsy maintsy ho faty izy. Efa nambarany fa tsy maintsy hitsangana izy, ary efa nambarany ihany koa fa tsy maintsy hiakatra ho any amin'ny ray izy. Saingy izao tsy takatry ny mpianatra ny endrika hahatanterahany izany, tsy takatry ny mpianatra ny fomba hahatanterahany izany, fa indrindra ny fomba hiatrehan'ny mpianatra an'izany rehetra izany. Fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana vao mahatakatra ny mpianatra hoe ay tena izay marina. Tany am-boalohany dia mbola endriky ny famantarana ihany no nambara, na endrika fanoharana ihany. Fa eto tena ambara mazava tsara. Rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Ny fivoaran'izany sy ny fampiarana izany eo amin'ny fiainan'ireto mpianatra ireto no hitarihan'ny fanahy masina azy, dia izay endriky ny fahamarinana rehetra tokony iainana. Rehefa mandray fampianarana isika fiangonana, rehefa tsy miasa ao anatintsika ny fanahy masina dia tsy tsaroantsika hoe manahoana marina moa ny fomba hampiarana izany, dia lasa ampiarintsika arabaky teny na indraindray raisintsika nitendrony fotsiny ny tenin'Andriamanitra, tsy fiainantsika akory, na indraindray teneny ny vavantsika fotsiny fa tsy mba hampiarintsika ao amin'ny fiainantsika. Fa rehefa ao anatintsika ny fanahy masina dia izy no mitari-dalana antsika ho amin'ny fahamarinana, azontsika mahatanteraka araka izay tokony ho izy ny sitrapon'Andriamanitra efa irenesintsika isan'andro. Ny mpianatra tamin'ny mpianatra Jesosy, fa ny fahafatesany no hitondrana famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny finoana nefa no azona misitraka izany, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no meno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Nataon'i Jesosy Kristy ny famonjena ho an'izao tontolo izao, saingy izao ny azona misitraka azy dia ny finoana irery ihany. Fa tsy takatry ny olona izany fahamarinana izany, tsy takatry ny olona hoe manahoana izany finoana izany raha tsy misy ny asan'ny fanahy masina. Dia ekentsika ny asan'ny fanahy masina ao anatintsika mba azontsika mitoetra tsara amin'ny finoana, mihazona tsara izany finoana izany, fa ny fanahy masina no mitarika atsika ho amin'ny fahamarinana, azontsika mandeha tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra, azontsika mitondra tena tsara, mendrika ny mahafitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra amonjena izao tontolo izao. Tsy ho isika izao no tonga indray ho lasa fandravana izao tontolo izao na hitondra fahaverezana ho an'izao tontolo izao, fa vao mijery antsika fotsiny izao tontolo izao dia mahataratra ny fahazavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny endrikintsika, eo amin'ny fitondrantenantsika, dia ho taratra eo amin'ny fiainantsika tokoa anie izany no ny fitarihan'ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina ihany koa dia mitarika atsika ka mampiombona atsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Ambarany 14:10 sy ny 15:10 ny hoe izy ankalaza fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambary izany aminareo. Izay rehetra nanandray dia ahy avokoa, koa izany ny lazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambary izany aminareo. Telo samihafa no resahana, izy, ahy, ny ray. Fa rehefa jerena izany tenin'Andriamanitra izany dia
maneho Andriamanitra iray ihany, ilay Andriamanitra Trinité izay inotsika. Jesosy Kristy no miteny, ny fanahy masina no ambarany ary ambarany mazava tsara fa mandray avy amin'ny azy ny fanahy masina ka mizary zany amintsika ihany koa. Fa izao izay rehetra raisy ny fanahy masina avy amin'ny Jesosy Kristy dia avy amin'Andriamanitra. Zany hoe iombonan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina ny sitrapo iray tanterahany eto amin'izao tontolo izao. Fa ho antsika mpanaradian'i Kristy, hiasan'ny fanahy masina, tarihan'ny fanahy masina ihany koa isika iombona amin'izay sitrapon'Andriamanitra, mba ho izay tena sitrapon'Andriamanitra tokoa no tanterahantsika eo amin'ny fiainantsika, mba hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Zao mantsy no ambaran'ny tapany voalohany eo amin'ny 4:4 hoe izy ankalaza ahy. Ny fanahy masina ankalaza an Jesosy Kristy, izy samy izy Andriamanitra no mifanome voninahitra ary tomana antsika mpanompon'Andriamanitra ihany koa izany. Mba ho fitaovana mahomby ihany koa isika rehetra mpanompon'Andriamanitra, ankalaza n'Andriamanitra, hanome voninahitra n'Andriamanitra, fa indrindra hitondra tena tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra. Riavana malala rehetra ao amin'ny Tompo, hiatrika tontolo andro vaovao indray isika. Meteza ho tarian'ny fanahy masina. Alala tsara izay ambaran'ny soratra masina amintsika. Fa indrindra hiaina tsara araka ny fahamarinana amin'izay sitrapon'Andriamanitra ambara amintsika. Hanome voninahitra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary indrindra hijoro ho vavolombelon'ny Tompo mba hiombona amin'izay sitrapon'Andriamanitra efa nirenesintsika sy ny iainantsika. Ny fiainantsika manontolo dia ho taratra eo amin'ny fiainantsika tokoa fa tena zanak'Andriamanitra isika, satria efa nanolotra ny aino famonjenantsika Jesosy Kristy ka ny finoantsika no iombonantsika amin'izany famonjena efa natolotra antsika izany. Dia raiso amin'ny finoana izany fa efa novonjen'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fahafatesany sy ny nanoloran'ny ainy izao sy anao. Dia isika rehetra no hisitraka izany famonjena izany, hizara izany ihany koa eo amin'ny manodidina antsika sy ny havantsika, ny ankonantsika, ny mpiara-miasa amintsika, ny mpiara-monina amintsika rehetra, mba ilazantsika izany fahatsaran'ilay Andriamanitra mitaridalana antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina izany. An'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa izany tenin'Andriamanitra izany kosa ho amintsika rehetra azontsika mamakivaky ity tontolo androntsika ity sy ny androm-piainantsika rehetra mbola omeny ny Tompo antsika. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Tompo fa miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao, mitaridalana anay ianao ary izahay mpanomponao indrindra no hiasanao fanahy masina voalohany indrindra mba hitondranao famonjena ho an'izao tontolo izao. Fanahy masina no mitarika anay amin'ny fahamarinana ka mameno izay fampianarana rehetra efa nomenao anay, mampitombo izay efa fantatray fa indrindra mampitombo ny finoanay, azonay misitraka indrindra ny famonjena efa nataonao Jesosy Kristy. Iorenanay amin'ny finoana ao anatin'izany rehetra izany. Ianao fanahy masina no mitarika anay ho amin'ny fahamarinana ka mampiombona anay ao aminao ilay Andriamanitra telo izay iray. Andriamanitra tena tsara ka miasa ao anatinay mpanomponao. Tompo, vonina ny hanome voninahitra anao eo amin'ny fiainanay izahay. Vonina mba homendrika ny voninahitra ao ny fiainanay manontolo, fa indrindra vonina izara izany sitraponao izany izahay eo amin'ny manodidina anay rehetra. Tafiny herim-panay avy aminao mandrakariva izahay, satria fantatray fa raha ty anatinay tokoa ny fanahin'ny fahamarinana izay anao Andriamanitra, dia izy no hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra. Matoky ny fitarianao izahay amin'izao tontolo andro izao sy amin'ny hoavinay manontolo. Dia izay rehetra heverinao ho mahasoa mahatsara ny fiainanay Tompo, indrindra amin'ity tontolo andro ity, tanterao aminay araka ny haben'ny fitiavanao, satria ianao efa mahalala ny hevitra heverana anay, dia hevitra tonga fiadanana fahatsiloza. Dia feo mandrakariva ihany koa anefa ny fonay, ahay anaiky ny fandaminanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ombonanay amin'ilay vavaka efa nampianariny anay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ao anay,
ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana anie ho aminareo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.